Tompo fahalemderanao indray zahay amin'ity fotoana lehibe izay nomenao anay ity. Dia ampio sy arovy izahay mba hitandrina ny teninao mandrakariva ka tsy ho kamo na ho malaina iainy ny teninao. Voninahitry sy ndarinao ny zavako izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiandarana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao lahady 5 manaraka ny trinité izao dia valahatra ho toriana ny soratra marina izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka 10:7-8 ka hatramin'ny 9:2-7. Lioka 10:7-8 ka hatramin'ny 9:2-7. Toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ao an-tranony. Ary izy nanana vavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampanina anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy, anompo irery, ko mba asaovy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa marino efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy alaina aminy. Amen. Teny soratra masina izay efa haitsika tsenjery tsara. Ary diso haitsika tsenjery loatra mihitsy azy ka lasa miteniteny foana isika ndraindraiky milaza hoe tsy mety mihitsy ny natao Marta. Ye, tsy mety ny natao Marta, fa le tsy mety amin'ny lafiny ahoana. Mety ny nataony Maria. Iny aloha dia miara manaiky an'izay tsika hoe naza nanjara tsara izy tsara le mipetraka eo akaikin'ny Tompo mamelanja ny finoana ny soratra masina, tsy misy adihevitra iny, mahay an'izany daholo isika. Fa eo amin'ile filazana hoe tsy mety ny natao Marta, eo isika no indraindray lasa diso hevitra. Ina moa ny zava-nisy? Tonga tao an-tranon'izy ireo Jesosy Maria teo tongotry Jesosy ny eniny, dia Marta nikarakara sakafo, nikarakara izay zavatra aroso amin'ny vahiny. Inona maharatsy an'izany? Tsy misy fomba fanaontsika rehefa misy vahiny tonga ohatrantsika dia mandroso sakafo azy isika na mihiny zava-pisotro na zavatra fanajana azy izany, zavatra mety izany. Ka ho an'izay milaza hoe tsy tokony nanao an'izay Marta, fa tokony niaraka tamin'ny Maria teo tongotry Jesosy koa, dia diso isika raha milaza izany. Ny zavatra tsy napety, ny zavatra tsy mety tamin'ny zavatra natao Marta dia izy nametsina ny Maria rahavaviny. Izy milaza hoe tokony nanampy azy i Maria, izay efa nahazo ny anjara tsara. Andohaka ohatra anankiray tsika mba hampazava kokoa. Misy olona zao marary any amin'ny hopitaly any. Dia tsy afaka mivavaka izy rehefa laty fa tsy maintsy mijanona any. Tsy afaka vela rery eo koa izy, fa tsy maintsy misy olona miambina azy. Tahaka an'izay koa ireo mpitsabo sy ireo dokotera izay mitsabo azy, tsy afaka mandeha mivavaka izy ny aladiny fa tsy maintsy mijanona eo amin'ny hopitaly eo. Dia izao, ireo isika izay afaka mandeha any am-piangonana dia mahazo anjara tsara tokoa satria afaka mihaino mivantana ny tenin'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia misafidy ny janona eny amin'ny hopitaly hikarakara ireo marary. Dia raisa-tsaina hoe misy afa-tsika akaiky marary, na ataontsika mihitsy hoe data sy neny marary, dia mijanona eny amin'ny hopitaly, misy olona miambina anazy, dia misy dokotera miambina anazy koa mitsabo azy any. Raha izy ireo moa miteny amintsika tsy mety zao ataonareo makarimbangonao fa tokony mijanona aty amin'ny hopitaly daholo nareo miambina, mety ve zany? Mety tonga dia alahelo be tsika vao tenenina zavatra tahaka an'izany dia tahaka an'izay ny zavatra natao Marta teto. Tsy nahazo ny anjarany mitovy amin'ny Maria izy dia lasa mametsiny hoe nareo koa tokony miaraka amiko tahaka an'izao. Tsika koa zao any am-pianarana any, izy nefa mianatra marobe, tsy mitovy ny toerana any aloha sy any ariana, tsy izay? Dia mety hoe tara isika ohatra dia lasa mahazo ny toerana any ariana, dia tsy azontsika atao ny mametsina an'ilay olona any aloha, ao mbadika ao ty lesona ty fa za tsy nahita tsara fa ianao tany aloha tany dia mbadika ao. Izy nahazo ny toerana tsara, fa tsy isika ny tokony hametsiny azy satria tsy nahazo ny toerana io isika. Noho izany, misy ny indraindray tsika tsy mahazo ny anjara tsara. Tsy tokony isika ho zatra mametsiny andreo olona efa mahazo anjara tsara fa manaiky amin'ny mpanetretena izay anjara misy atsika. Marta zany zao tokony nanohy ny fanompoana nataony
eny fa na de tsy heverina hoe zavatra tsara izany fa izay ihany no afaka nataony hanompoana an' Jesosy. Raha misy olona tavelany amin'ny hopitaly indraindray voatery miambina ny marina dia tokony ataony ampifaliana izany fa tsy variana mametsiny ny hafa izy. Raha isika mahazo toerana any ariana dia tokony manaiky an'izany ampitiavana isika fa tsy mametsiny ireo olona izay any aloha. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Jesosy io, matetika izay dia mahazo zavatra heverina hoe tsy mahasoa anay amin'ity fiainana ity. Aza atao variana mametsiny ny hafa izahay fa ataovy manaiky ampanetretena izany. Voninahitry ny arino zavavaka izany. Amen. Fitiava tafavurisika samy salama azigniteratsy laza fitiavany natoizao antsike faliny fo zetrika toko de raina hilairay tsy to akorabe ulura kisi kanama mau mi fangkatya
Swangina tauna mikwe
misaotraniray befity nanolotrany zanany hoay sy hoana namonjy sy anafaka hanome fiainana sosy vaovao sakivery noraisy natsangany ozanany yaraka andova aminy sireo vino maro be santariny entona la fiainana mandrakiza fiainana sambatra fiainana milanira tsy tsarony tsony rony akivina fatokony ery no mindro tokina manome fiananako feno tokoa iray fo iray sanako isika fa samy zanakiniray Santa Ceti, la piana nari. Santarine tuna le fiaina la mangia chissà, le fiaina na samba c'ha fiaina na nila. Tsaruni tsuni runi kivina, tuni eri lui betukina. Feno tuku
fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andininy 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.